Tombontsoa lehibe indray no iarahantsika amin'izao herinandro fiaraha-mivavaka amin'ny fifandraisana izao. Hotonoana aminao ny fiadanan'ny tompo ary fifaliana no hiara-banantsika tsirairay avy na any an-tokantrano na amin'ny toerana misy antsika amin'izao fotoana izao. Mialohan'ny hanombohantsika an'izao programa sy taridalana izao dia manasanao hanondrika lohanao ary hifantoka ao anatin'ny vavaka izay ho atao. Rainay izay ny an-danitro, rainay be fitiavana, be famindrampo. Misaotra noho ny fotoana nomenao anay, ahafana indray miaino no, ahafana indray hanavao ny fanoloran-tena anay tsiraray avy amin'ny alalan'ny teninao, ary ahatonga anay ho iraka, mahatoky. Koa ankehitriny mitenena Jehovah fa vonany ainy ny mpanomponao. Amen. Raha lasana bavy manara, ny lohahevitra amin'ity androany ity dia hoe ahoana no ahafahan'ny Baiboly manome hery ho amin'ny iraka. Ahoana no ahafahan'ny Baiboly manome hery ho amin'ny iraka. Raha jerentsika ny Petera voalohany, toko 4:10 dia mazava ny tenin'Andriamanitra manao hoe raha misy olona miteny dia aoka izy hiteny toy ny milaza tenin'Andriamanitra. Raha misy olona manompo dia aoka izy hanao izany araka ny hery izay omen'Andriamanitra. Raha lasaina bavy malala ao amin'ny tompo, matetika isika no manontany tena hoe aiza no azotsika hery anatanterana ny iraka. Ny valiny dia mazava ao amin'ny Baiboly. Ny tenin'Andriamanitra mantsy dia tsy boky tsotra fotsiny, fa velona izy, mahery izy, ary mbola miasa mandraka ankehitriny. Isaky ny mamaky ny Baiboly isika dia tsy teny fotsiny no raisitsika, fa mandray hery sy taridalana avy amin'Andriamanitra. Hoy Jesosy eo amin'ny Luka 5:20, ny voa dia ny tenin'Andriamanitra. Fantatsika fa raha tsy mamafy voa ny mpamboly dia tsy misy vokatra ho tsinjay. Toy izany ihany koa ny fiainantsika ara-panahy. Raha tsy mamafy ny tenin'Andriamanitra ao am-pontsika sy ao am-pony hafa isika dia tsisy vokatra ho an'ny fanjakan'Andriamanitra. Ry havana malala, ny hery rehetra dia avy amin'Andriamanitra. Tsy ny herintsika, tsy ny fahaizantsika, tsy ny talentantsika no mampahomby ny iraka, fa ny herin'ny tompo miasa ao amintsika. Izany no nahatonga ny apôstôly hanao asa lehibe, nanao asa lehibe, tsy noho izy ireo mahery, fa satria niantehitra tanteraka tamin'Andriamanitra izy. Niantehitra tanteraka tamin'ny tenin'Andriamanitra izy. Natoko tanteraka ny teny fikasan'Andriamanitra izy. Ary mila an'izany ihany koa isika. Ao amin'ny Luka 1:7 dia mivaky toy izao hoe fa ny mahery efa nanao zavatra lehibe tamiko. I Jesosy no tompony iraka, isika kosa no irany. Noho izany tsy ampy ny milaza hoe mpianatry Kristy isika, fa tokony ho hita eo amin'ny fiainantsika ny fanatanterana ny iraka nankilina tamintsika. Ny Baiboly no manome antsika ihany koa fahasahiana hitory. Ny Baiboly no mampitombo ny finoantsika. Ny tenin'Andriamanitra no manome fanantenana rehefa reraka isika, ary ny Baiboly no mitarika antsika ihany koa amin'ny lalana maro. Hoy Jesosy ao amin'ny Jaona 10:1-7 fa ny ondriny mahalala ny feony ary manaraka azy ankehitriny. Aiza no andrenesantsika ny feon'i Jesosy? Ao amin'ny teniny. Rehefa mamaky ny Baiboly isika dia miteny amintsika Andriamanitra. Rehefa mankatò azy isika dia mitarika antsika ny fanamasina. Tiako ny hizara ny tantara fohy aminao amin'ity anio ity. Nisy tanora adventista nanao asa fitoriana tany amin'ny toerana anankiray. Tany atsimony renirano olon'ilay tany izany tantara izany, any faritra atsimo any izany. Isaky ny sabata dia niampita renirano lehibe izy ireo mba hitory filazantsara. Tsy ny herin'izy ireo no nahavitany izany, fa ny finoana
sy ny hery azony avy amin'ny tenin'Andriamanitra. Ankehitriny dia efa misy fiangonana miorona any amin'izany toerana izany. Izany no pirofo fa rehefa misy olona manaiky ho tarinina ny tenin'Andriamanitra dia misy vokatra hita mivaingana izany. Raha lasany mbavy malala ao amin'ny tompo. Ho Jesosy any amin'ny Matio 4:20 andiny 5:telopolo any. Ny lanitra sy ny tany ho levona fa ny teniko tsy mba ho levona. Miova izao tontolo izao, miova ny teknôlôjia, miova ny fomba fiainana, fa ny tenin'Andriamanitra dia tsy miova mandrakizay, ary Andriamanitra mihitsy no tsy miova fa dia mitoetra mandrakizay ao amin'ny teniny. Izany no hery azo antoka entsika matanteraka ny iraka. Koa amin'izao fotoana izao dia manontany antsika ny tompo, mbola mino ve isika fa mahery ny teniny? Vonona ve isika hamaky azy isan'andro, tsy hanao ity baiboly ity ho haingotrano, fa mba hankatoa ny teny izay nomen'Andriamanitra, ary izara izany amin'ny hafa raha tiantsika hahomby ny iraka ataontsika dia mila miantetra tanteraka amin'ny tenin'Andriamanitra isika, ny herin'Andriamanitra isika, mahatoky ny teny fikasan'Andriamanitra. Aoka ny baiboly, ny tenin'Andriamanitra izany no ho jiro manazava ny diantsika sy mba ho loharankely eo amin'ny fiainantsika. Koa manasa antsika aho anio mba handray fanapahan-kevitra entitra, fanapahan-kevitra vaovao, hamaky ny baiboly isan'andro anao an'izany lara-pamena, ary hiaina araky ny tenin'Andriamanitra, ary hitondra izany amin'ireo mbola tsy mahalala an'i Jesosy Kristy. Engany ny tenin'Andriamanitra mba hanome hery antsika hanatanteraka ny iraka nankinina amintsika, ary isika tsiraray avy dia hitoko tanteraka ny teny fikasan'Andriamanitra, ka ho tonga votsara eo amin'ny fiainantsika izany fitokitsika ny tenin'Andriamanitra izany, tsy amin'ny ayay fa mitoko tanteraka, matoko tanteraka an'Andriamanitra sy ny teniny isika, dia ho hitantaratra fa manana Andriamanitra lehibe. Andeha ho fezintsika ambavaka ny avatra tamin'ity androany ity. Rainay izay any an-danitra, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, misaotra noho ny tombontsoa nomenao anay, fa mbola nomenao anay izany teny izany, atsapanay fa tonga amin'ny fotoana tsara indrindra sy mety indrindra. Andriamanitra, ampianaro izay hitoko tanteraka ny teninao, ampianaro izay mba hiaina araka ny teninao, ary fandrinay dia isan'andro endra mbola velona izahay, dia ho fiainanay mihitsy ny famakina ny teninao, ary tsy famakina izany fotsiny fa ny fahatokina tanteraka anao izay voalaza ao anatin'ny teninao. Mety tsiraray avy amin'izao fotoana izao. Raha misy ny manana olana Jesosy malala, mety izy ianao vahaolana ho an'ny tsiraray avy, ary aoka ny tsiraray avy mba samy atsapa fa amin'izao fotoana izao dia mikasika ny fon'izy ireo ianao, ary ho tsapan'izy ireo fa manan'Andriamanitra lehibe izy ireo, ka izao fiarana izao ani dia hanavaozanay fanoloran-tenanay tsiraray avy, ary ahatonga anay ho amin'ny famonjena. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy no hanonona sy angatana ny vavaka. Amen.